faliana tompoklasy sy tompom-bavy manomorana anao indray ny mety ho toetoetry ny tontolo na atsotsika hoe prévision saisonnière mandritra ny 3 volana ho avy ny volana aprily, mey ary jiona 2024. Raha ho jerentsika aloha ny mpamaritra ny toetrandro amin'ny ankapobeny ny volana aprily, mey, jiona zany ho amin'ny Madagasikara dia efa mifarana ny taom-pahavaratra ao anatin'izay 3 volana izay. Nefa ny volana aprily mbola ahitana soritra hatrany ny orana sy ny varatra eto Madagasikara. Raha ny momba ny fihafanan'ny ranomasina manodidina ny fehi-tany raha amin'ny ankapobeny maneran-tany dia mitovitovy amin'ny tokony ho izy ny fihafanan'ny ranomasina manodidina ny fehi-tany na tsy amin'ny ranomasimbe pasifika zany na tsy amin'ny ranomasimbe indiana na ny ilany andrevana sy ny ilany atsinanana. Izay ny mpamaritra ny toetrandro jerentsika amin'izay manakory sy manakory ny resaka tandrotsakorana mandritra ny 3 volana ho avy aprily hatramin'ny volana jiona 2024. Izao saritantsika izao ny tapany avaratry ny nosy izay miloko manga dia midika fa eo manodidina na mihoatra no tokony ho izy amin'izay 3 volana izay ny tandrotsakorana. Afa-tsy ny aty amin'ny faritra atsimon'ny Analanjoropo sy ny faritra avaratra atsinanana ary ny tapany avaratry ny nosy makaty manomboka ny aty amin'ny Olombe, Vadivavy, Fitonany, atsimo atsinanana, Anosy, Androy ary atsimo andrevana izay manodidina na miena no tokony ho izy ny tandrotsakorana. Izay ny 3 volana. Ny volana aprily kosa dia tsy dia misy fiovana loatra fa ny tapany avaratry ny nosy no manodidina na mihoatra no tokony ho izy ny tahan'ny rotsakorana. Afa-tsy ny aty amin'ny faritra Analamanga, ny ilany andrefa Ampongolava sy Tasy, ny faritra ny tapany atsimon'ny Alaotra Mangoro, ny faritra atsinanana Vadivavy, Fitonany, ny ilany atsinan'ny faritra Matsiatra Ambony sy ny Olombe ary ny tapany atsimon'ny nosy rehetra zany hoe atsimo andrefana, Anosy, Androy izay manodidina na miena no tokony ho izy izay tahan'ny rotsakorana izay. Izay sy izay momba ny rotsakorana ho jerentsika indray manahoana ny maripana. Raha ny maripana indray izao hitantsika izao dia ny tapany avaratry ny nosy mahitana ny Diana, Zava, Sofia, Betsiboka sy Voeny, ny faritra Melaky, ny tapany avaratry Menabe, ny faritra Bongolava ary ny tapany avaratry Analamanga dia manodidina na miakatra no tokony ho izy ny tany maripana. Ny faritra sisa kosa izay miloko mena dia mafana mihoatra ny tokony ho izy ny tany maripana mandritra ny 3 volana ho avy. Raha ho momba ny volana aprily indray izao saritantsika izao indray mizara roa atsinanana sy andrevana indray Madagasikara raha momba an'izay maripana izay. Ny faritra andrefan'ny nosy sy ny avaratra dia manodidina na miakatra no tokony ho izy izay tahan'ny maripana izay. Aty amin'ny faritra atsinanana ahitana ny Analanjoropo, Alaotra Mangoro, ny ilany atsinan'ny Avoritany Ray Manontolo, ny faritra Anosy, Androy, ny faritra Vadivavy, Fitonany ary atsimo atsinanana dia mafana mihoatra ny tokony ho izy izay tahan'ny maripana izay. Izay sy izay ny momba ny maripana sy ny rotsakorana. Marihana fa ny taom-pavaratry Madagasikara dia ao anelanelan'ny Novambra hatramin'ny Aprily ary mbola mitoetra hatrany hoe manahoana indray ny vinavinany mety ho rivodioza amin'ny volana Aprily. Raha hitantsika izao sary izao na ny tapany voalohan'ny volana Aprily na ny tapany faharoan'ny volana Aprily dia tsy ahina ny mety hisiny izany rivodioza izany eto Madagasikara. Izay tompoklasy tompoko vavy no azona roso anareo indray tamin'ity volana ity. Mazotoa ny manaraka anay ao amin'ny roy www.meteomadagascar.mg na ao amin'ny pejy Foibe Famantarana Toetrandro ary ny YouTube momba ny toetry ny andro sy ny toetrandro eto Madagasikara. Dia veloma tompoko.